Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Audio de misaotranao mampandroso anay ho anatin'izao fiarahantsika mikatsaka ny iainantsika mba ho fiainantsika isan'andro Kristy. Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo de tononona ao anatin'ny ankonanao sy ny tokantranonao ny fiadanan'ny Tompo. Mitady mpanompo tsy mivady pitokisana Andriamanitra. Mitady mpanompo tsy mivady pitokisana Andriamanitra. Hoy ny Exodosy 20:20 hoe: ary mizaha eo amin'ny olona rehetra zay lehilahy mahay sy matahotra n'Andriamanitra de lehilahy marina zay tsy tia kolikoly. Ten'Andriamanitra manao hoe: zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana, zarazarainao samihafa ny fanompona, zarazarainao samihafa koa ny asa. Korintianina 2:12-14 ny asa lehibe tahaka ny fitondrana ny zanak'Israely niala avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana de mila olona maro. De hita tokoa fa tsy vitan'ny Mosesy rery izany. Riraka de riraka izy be de be ny olona, be de be ny asa. De tsy maintsy misy zany ny fiaraha-miasa zay nahafahan'ny Mosesy ny fe sy ny tsara ny adiny zanak'Israely teny am-pandehanana teny. Fa ny mampalahelo de zao, marobe ny asa. Ny olona menomenina hoe tsy mahita asa, fa marobe ny asa, fa ny olona mahatoky amin'ny asany no vitsy. Ireo loholona no tendrena iara-miasa tamin'ny Mosesy aza ny vady-pitokisana. Ireo indray no nitarika ny olona hikomy hiverina any amin'ny tany Egipta. Ny ahatonga antsika tsy hivadibadika satria mafy ny fiainana, mafy ny asa, be de be ny olana de lasa mandainga, lasa mangalatra, lasa mivadibadi-pitokisana ny olona. Fa mba ahatonga antsika ahatana ny teny, ahatana ny toky zay napetrakitsika tao anatin'ny fifanarana de rehefa fiainantsika isan'andro Kristy, rehefa velona ato anatsika Kristy rehefa eny de eny, de lasa lehilahy sy vehivavy matahotra an'Andriamanitra itsika, tahak'izay notadiavana ho mpiara-miasa amin'ny Mosesy. Lasa mahaazona ny fahamarinana ary tsy resin'ny fitiavam-bola ka lasa manao kolikoly, mahay ny asantsika isika rehefa Kristy no fiainantsika isan'andro. Ataovy mitoetra sy miorina tsara ao am-ponao Jesosy, mitomboa amin'ny finoana mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatry ny fahafenoan'i Kristy de rehefa misy zany ny fitediavana olona de hitan'ny olona ianao. Tsy ny asa no mitady anao fa tadiavin'ny asa ianao, fa mitady olona mahatoky izao fiainana izao. De mahereza indrindro andeharintsika iombona amin'izao vavaka izao. Jesosy, amboary zahay, tefeo zahay mba hahay ny asanay, mba atahotra anao Andriamanitra, mba olo marina, mba tsy ho resin'ny fitiavam-bola, fa mba ho tahaka an'i Jesosy nahatoky tamin'izay nanondran'Andriamanitra azy. Amen. Kristy fiainantsika no
kristy fiainantsika isan'andro kristy fiainantsika isan'andro o jesosy izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be jaonina toko 7 tapany site web kristy fiainantsika.com